Hetsika ity zany dia natao ho fanadiovana ny tanàna amin'ny ankapobeny mihitsy moa zany zay efa anaty programantsika satria hita fa tato anatin'ny fotoana foy zao dia tena tsy mandeha araka ny tokony intsony ny fahadiovana eto tanàna. Noho izany dia manao hetsika tsika amin'ny fanadiovana atomboka amin'ny ity lalana makany nosopatana ity satria miangon-drano be foana ity toerana ity ary dia tsy maintsy sokirana ireo tatatra rehetrarehetra ahafahana miala amin'ilay resaka rano miangon izay izay miteraka tsy fahasalamana ho an'ny mponina. Manatateraka ny azy eto dia ny mpiasan'ny commune ray manontolo zany aloha anio fametanana amin'ny fanadiovana fa ity hetsika ity dia atao isaky ny boribory-tany manomboka rapitso zany dia hetsika ankapobeny raha manao ny mpiara-miasa rehetra miara-mientana amin'ny fanadiovana amin'ny toerana zay efa voatondro ho atao ary tsy hijanona zany hetsika zany fa atao tohizana mandritry ny herinandro ambony izay mihitsy no tena tanjona amin'ilay zany ny mponina zany dia tanana mba ahatsiaro fa ny fahadiovana dia tombontsoa anazy. Noho izany raha manadio ny tatatra ny commune anio dikan'izay zany mba tokony tandrovana ny izay fahadiovana izay zay miteraka fahavoazana ny loto vokatr'izay satria raha antsika mijery zao raha mijerinareo amin'io tatatra sokirin-drareo io fa miantonao le fako dia tsetsina daholo tsy mivoaka ntsony le rano dia miteraka fitondrahan-drano any amin'ny arabe zay mamotika ny arabe ihany koa zay zavatra izay nefa zay mihitsy no ialantsika fa amin'ny ankapobeny no entanina ny fokotany sy ny mponina rehetrarehetra zany mba hikajy ny fahadiovan'ny tatatra izay ataontsika amin'izao fotoana izao. Fetim-pirenena dia tokony hiaina ao amin'ny fahadiovantsika indrindra ny valanaretina tsaroantsika tsara le resaka pesta tamin'ny taona lasa izay niteraka olana lehibe teo amin'ny fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena ray manontolo mihitsy ka izay no tsy maintsy ezahantsika fitaizana dia tsy maintsy mandeha mendalana ary nefa tsy vitan'ny fitaizana fotsiny fa misy sazy ihany koa hiatra rehefa avy eo manomboka zany dia milaza amin'ny olona hoe tandrovo fahadiovana fa andray andraikitra izahay amin'izay olona manao loto manoloana ny trano misy anao zany rehefa madio dia anjaranao kosa mikajy an'izay tazona an'izay fahadiovana izay.